Dia fifaliana indray ry havana malala no tafaraka aminao eto amin'izao fandarana izao. Tombontsoa mandrakariva ny ananantsika ny soratra masina sy ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'izany mba tonga antsika rehetra mba samy ho isan'izay arabaina tonga soa any amin'ny fiainana mandrakizay. Mialohan'ny anokafantsika ny soratra masina dia manasa anao indray mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro rainay ny an-danitra, asandratra hiavo ny anaranao, atolotra ianao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, ny amin'izay efa nataonao rehetra teo amin'ny fiainanay sy ny izay efa nandaminanao ka afaka handre ny feonao, ny teninao, afaka hita ny tavanao amin'ny alalan'izao fandarana izao indray izahay. Mangatak'izay Andriamanitro, mangatak'izay mba hamelanao ny elokay, mangatak'izay ny mba hiasanao amin'ny fomba manokana amin'ny alalan'ny fanahinao masina ao am-ponay, mba izanay mandray tsara ny teninao, mba izanay mandray hery manokana amin'izao fandarana izao. Tonoana sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala dia tohizantsika ihany ny fianarana n'ilay lesona hoe ahoana ny ahatonga antsika mba ho isan'ny mpandresy, mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ilay teny fikasana mamy loatra nataon'ny tompontsika manao hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako mipetraka eo amin'ny ny arahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Androany isika andray lesona indray ny amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray dia tsy iza fa i Mosesy izay anisan'ireo izay efa nandresy izy ary voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny tantarany mba handraisantsika lesona mba hahatonga antsika ho isan'ny mpandresy tahaka an'izay nandresen'ireo mpanompon'Andriamanitra maro samihafa. Raha miresaka ny fiainan'i Mosesy isika dia anisany manan-danja manokana amin'izany izay voasoratra ao amin'ny Nomeria toko 12. Bokin'ny Nomeria toko 12 dia ovakitsika ny andinin'ny 9 sy ny andinin'ny 7. Dia hoy izy, Andriamanitra zany no miteny eto dia hoy izy, mba mihaino ny teniko, raha misy mpaminany Jehovah eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofy no itenenako aminy. Fa tsy mba toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. I Mosesy ry havana malala, maro ny mpanompon'Andriamanitra, maro ro mpaminan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra iraka manokana, hafatra manokana ho ampitaina ary notahian'Andriamanitra manokana. Fa i Mosesy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia miavaka mihitsy. Mosesy dia tena namana akaiky ny fon'Andriamanitra ary miresaka mivantana aminy mihitsy Andriamanitra eo amin'ny fiainany andavanandro. Ary raha mandinika ny soratra masina isika, asa ianao raha mba efa nanao fikarohana fa imbalo amby folo no nahitako ao amin'ny Baiboly ny teny hoe Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Niverina imbalo amby folo ao amin'ny soratra masina. Tena mpanompo niavaka teo amin'Andriamanitra i Mosesy, niavaka tamin'ny mpaminany rehetra izy ary anisan'ireo izay nandresy izy. Ho resahantsika amin'ity fandarana androany ity fa efa anisan'ireo mpandresy mandray ny satro-boninahitry ny mpandresy i Mosesy. Ndaovaka itsika izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko 1:12 dia ny 4:20 sy ny 5:20. Hebreo toko 1:12 ny 4:20 sy ny 5:20. Finoana no nandavany Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy, ny fidy mantsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ny safidy izay tena safidy manokana mihitsy ary voafaritra tsara mihitsy ny antsipirian'izany safidy nataon'Andriamanitra izany. Efa niraisantsika hoe ny olona
voalazan Jesosy hoe zay maharesy de ny olona zay nanao safidy tsara, nandresy izy ary afaka nandray an'izany safidy tsara zany teo amin'ny fiainany de ny anokana ny fiainana ao an'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo natazona an'izany safidiny zany hatramin'ny farany, hatramin'ny fiafaran'ny androm-piainany, nandresy izy, naharitra hatramin'ny farany. I Mosesy teto dia araka ny voalaza nifidy izy ny ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra, ho isan'ny olon'Andriamanitra, hiaritra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra mihitsy, toy izay anana ny fifaliana vetivety eto amin'ity fiainana ity, eto amin'ity fiainana misy fahotana ity. Safidy, tena safidy lalina tany am-pony Mosesy zany. Ary de fantatritsika fa fiovana kion-dalana ray lehibe teo amin'ny fiainan'ny Mosesy zany. Ka na de afaka ny ho tonga olona zay ataontsika hoe ny olona laharana voalohany indrindra teto ambonin'ny tany tamin'izany fotoana zany, satria afaka ny ho tonga handimby ny seza fiandrianana teo amin'ny fanjakana Egyptiana izay civilisation Egyptiana no ambony indrindra tamin'izany fotoana zany. Dia nifidy izy niara-hiaritra fahoriana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. Ilay vahoaka nandevozina tamin'io fotoana io. Eto isika de mahatsiaro an'ilay teny tenenin Jesosy ao amin'ny Lioka 7 de ny 7:20. Lioka 7 ny 7:20. Zao no fanambarana nataon'ny tompontsika. Ary roy koa Jesosy tamin'izy rehetra: raha misy ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany, dia hitondra ny hazo fijaliany isan'andro ka hanaraka ahy. Safidy, ohatra n'ilay safidy nataon'i Mosesy, mandany tena, hitondra hazo fijaliana isan'andro, izay mety ho afaka nialana zany hazo fijaliana zany raha tiany ianao an'izany. Fa izy kosa ny safidy ny handahan-tena, hitondra ny hazo fijaliana isan'andro de hanaraka an'i Kristy. Zany koa ny safidy mipetraka eo amintsika ry havana malala. Zany no antso nataon'i Kristy ho Jesosy hoe te hanaraka avy ianao, zao ny safidy ataonao, aoka ianao mba handahan-tena, hanana fiainana feno fandavan-tena, hitondra ny hazo fijaliana isan'andro dia hanaraka ahy. Raha toizantsika nivaky teny mikasika an'i Mosesy teo eo amin'ny 4:20 sy 7:20, Hebreo 1:20, ny 4:20 sy 7:20. Nanao ny fanaratsiana an'i Kristy ho harena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Egypta, satria nijery ny famalian-tsoa. Finoana ny nandaovany any Egypta, ka tsy natahorany ny fahatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy. Io ny tsiambaratelo nahafahan'i Mosesy nanao an'izany fanapahan-kevitra, nanao an'izany safidy tsara zany, ary naharitra hatramin'ny farany tamin'izany safidiny zany. Dia araka ny voalaza teo hoe nijery ny famalian-tsoa izy, naharitra toy ny mahita izay tsy hita. Ny zavatra jerentsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia be dia be ny hisy fiantraikany eo amin'ny safidy ataontsika raha tsy manana an'io zay fanandramana manokana nataon'i Mosesy io. Misy zavatra tsy hita kanefa zava-misy, ary toy ny hita teo anatrehan'i Mosesy. Ary na de misy zavatra hafa hita aza eo, dia ilay famalian-tsoa sy ilay zavatra mbola tsy hita, ilay tena zava-misy ao ambadiky ny zavatra hita, zany no niainan'i Mosesy. Ary voalaza mazava tsara fa i Mosesy amin'izao tsika miresaka izao dia efa any amin'ilay tenenin'ny soratra masina hoe any amin'ny tompo mandrakariva izy. Baiboly no manambara amintsika ao amin'ny Matteo 7:20. Matteo 7:20 ny 1:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa teo an-tendrombohitra fiovantarehy Jesosy, dia anisany nidina niaraka taminy iteo i Eli izay efa nakarina ho any an-danitra, ary i Mosesy izay efa natsangana tamin'ny maty tamin'ny fomba manokana
taorian'ny fahafatesany. Zao ny voalaza rehefa vakitsika ilay Mateo 7:1-7. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jaona rahalany ka nitondra azy ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo niseho tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Efa niresaka ny amin'ny fiainany Enoka isika ilay nakarina any an-danitra tamin'ny fomba manokana, tsy nandalo fahafatesany. Ary i Mosesy ihany koa eto dia natsangana tamin'ny maty, nandalo fahafatesany izy, voalaza ny soratra masina tsara, maty i Mosesy ary natsangana tamin'ny maty tamin'ny fomba manokana, ary dia efa any an-danitra, any amin'ilay fonenana miara-monina amin'Andriamanitra, amin'ny Kristy, amin'ireo mponiny lanitra. I Mosesy sambatra izy, nandresy izy, naharesy izy, ary anisan'ireo izay voalaza eo amin'ilay teny fikasana izay averimberintsika satria mahafinaritra ao amin'ny sofina loatra, ilay Apokalipsy 7:1-2, izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'iraiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Ray afa-malala, tsy mba fanarianao ve, fanaritsika ve ny andray lesona amin'ny tantaram-piainan'i Mosesy mba hahatonga antsika ho mpandresy tahaka azy. I Mosesy dia voalazantsika teo fa nanao safidy tsara izy, nifidy izy ny hiara-dalana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, na dia fahoriana aza ny miandry azy eo, fantany tsara fa vahoaka andevoziny io vahoaka io, fa nisafidy hiaraka amin'io izy, toy izay any amin'ny zava-mahafinaritra ny tena teo amin'ny lapan'ny mpanjaka ny Egipta tamin'izany fotoana izany. Nialany ny fiainana maha-prince, maha-andrian-dahy azy. Ravina malala, Satana dia maka fanahintsika. Ary na Jesosy aza nalainy fanahy indray mandeha ozy hoe raha mikohoka indray mandeha fotsiny, mikohoka eo nanoloako anao dia omeko anao zao tontolo izao. Angamba mety hampanantenanao zavatra maro eto amin'ity zao tontolo izao ty ihany koa ilay fahavalo. Azadino ny tantaran'i Mosesy, nifidy izy ny ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra, nifidy izy niara-hiaritra fahoriana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, toy izay azo fifaliana vetivety amin'izao fiainana mandalo izao. Aoka tsy ilayntsika intsony no voafitaky Satana amin'izany, omena andria ianao, mahazo andria ianao, izao fotsiny ange dia vitanao izany. Tsy ry hava-malala, isika manana ny tsara indrindra efa tehirizina voatahiry any an-danitra ho antsika raha mandresy isika. Ary Mosesy, araka ny nresantsika farany teo, dia naharitra nahita ny tsy hita, mbola tsy hita, fa satria kosa Andriamanitra no niteny, Andriamanitra no nampanantena, dia niaina no tena toy ny zava-misy izany, ka tsy voasodoka ny zavatra hita maso izy teto amin'ity fiainana ity, fa ilay tena zava-misy, na dia mbola tsy hita maso aza, tena zava-misy teo amin'ny fiainany. Ary dia izay no ny fikiriny mafy, naharitra nahita ny tsy hita izy, nijery ilay famalintso ho avy. Ry havana malala, hitanao anie Andriamanitra, hitantsika Andriamanitra, mba tsy ho voafitaky Satana amin'ny filan'ny maso sy ny filan'ny nofo ary nyrehaka momba n'izao fiainana izao itsika. Eto amin'ity zao tontolo izao ity tsika, fa tsy namana izao tontolo izao, fa zanak'Andriamanitra isika, vahoaka manokana isika, mpandova an'Andriamanitra, mpiara-mandova amin'i Kristy. Raha tena mifikitra amin'izany isika, dia ho tanteraka amintsika ilay hoe hiara hipetraka aminy eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny efa iarahany nipetraka amin'ny rainy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Andeha hoentsika mivavaka, andao hivavaka tsika mba ho isan'ireo izay maharesy, dia mba hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny tompontsika indray androany, hivavaka isika tompoko.
Andriamanitro rainay, sotranao zay noho izay nataonao tamin'ny Mosesy mpanomponao. Ka misotranao koa izahay fa tonga aty antsofinay dia vakianay, enonay, iainanay, mampahery anay ny tantarany Mosesy izay nandraisany ny fandresena. Andriamanitro, maniry izahay mba ho mpandresy tahaka azy. Fantatrao ny fahalemenay, fantatrao ny tsy fahombiazanay, fa fantatrao koa ny fanarianay. Dia mba ho isan'ireo izay ho mpandresy ny ray androany. Andriamanitro, toany amin'ny fanahinao masina izahay. Ingane mba hitondra hery manokana ao anay ny tantaran'i Mosesy, mba hanakoako mandrakariva ao antsofinay ao ane ny lesona izay noraisina tamin'ny tantarany, fa izy dia naharitra nahita ny tsy hita aza satria nijery ny famalian-tsoa, ka dia nifidy no ho isan'ny vahoaka anao toy izay anana anjara amin'ny fafinaretana fifaliana vetivety mandalo amin'ny fahotana eto amin'ity fiainana ity. Andriamanitro, hitahy manokana ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao anenao, ka mba ho isan'ireo izay mifikitra ny amin'ny famalian-tsoa ho avy izay efa homaninao izahay rehetra, dia mba ho isan'ireo izay ho azo ampadirina any an-danitra, ho isan'ireo izay hiara hipetraka amin'ny tomponay, amin'ilay zokinay lamatoa eo amin'ny seza fiandrianany, tahaka ny efa iarahany mipetraka aminao eo amin'ny seza fiandriananao ankehitriny. Tononinay sy angatanay amin'ny anaranao izany vavaka izany Jesosy eo. Amen.